Nipululutra avy ao am-po ny anaranao no azan-dratro. Irahao ny herinao nanositray itory anao hitondra havy ny anaranao. Halleluja, halleluja, tsary anao. Halleluja, halleluja, tsary anao. Ny antonirako sy fahavelomako dia anao iray mandraky izay. Ny antony velomako sy ny antonirako dia ianao tokoa. Dia ny antonirako sy fahavelomako dia ianao iray mandraky izay. Ny antony velomako sy ny antonirako dia ianao andriankina ny foko vetsony fanahiko ny anaranao mamelona ny fagagana vitanao ny zavadretra hainao atao tsy haiko ny tirahoanao. Halleluja, halleluja, mendrika. Halleluja, halleluja, mendrika. Ny antonirako fahavelomako dia hoanao iray mandraky izay. Ny antony velomako sy ny antonirako dia hoanao tokoa. Ny antonirako fahavelomako dia hoanao iray mandraky izay. Ny antony velomako sy ny antonirako dia hoanao tokoa. Ny antony velomako sy ny antonirako dia hoanao tokoa. Ny antony velomako sy ny antonirako dia hoanao tokoa. Raz direkt fett. Fair. Fett, ja. Fafundrana unusirai di
Fiavanana ihany mety fitiavatena ariny valeo tongotra miara-mamindra lesitsika mianakafo iray vatsy iray aina ihany isika malagasy zamotahin'Andriamanitra tandremy fandroso sosio manimba fitaovana tokony ampifandray lasa manimbazimba lay fe vao maika tsy amplamanay tsy aneza raha tsy fihavanana ihany tsy aneza raha tsy fihavanana simbany natiora anjakanongola fanjanaka mapiady tompo verzay tanora ao mba avereny fihavanana ao amponay itondra fihavanana mitandrazanay malalana miaraka do avereny ao mba avereny fihavanana ao amponay itondra fihavanana mitandrazanay malalana. Alleluia. Zay manam-panahy ty fihavanana ndao verina fihavanana mba ho malagasy mihavana vahoaka milamina firenena mandroso Madagasikara. Kwandakichu chiaditina nanangalindele tina fihavanana malagasy rayani devati chanavakavaka chamalifati memi fanatuna kaufiren bauvanuna malagasy tuni silamina narepitunda sinyambanilanditra ifankati sifapitantana ajesinifatrana utanisa lehibe Jehovah ka mendrika ho teraina indrindra sady mahatahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsinotsinona fa Jehovah no nanao ny lanitra fa mirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany hery sy fahatsara-tare no ao amin'ny fitoerany masina Andriamanitra mendrika indrindra ny Andriamanitra ivavahanao asa hoe fiankofana manahoana no entinao eo anatrehany raha Andriamanitra mendrika zany Andriamanitra iankofanao izany That's why
faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, manona fiadanan'ny tompony tokantrano tsirairay avy anomboka ny fotoanantsika ilay fotoanan'ny fanaovantsika takariva Fiderana isaky ny asabotsy amin'ny 7 hariva dia tonga ny fotoana androany iarahantsika amin'ny vero 900 sy rijarakoto. Alohan'ny fotoana rehetra dia manasanao hivavaka, n'aiza toerana misy anao dia andaontsika iray fo iray saina anao vavaka tsika Fiderana sy fisaoran'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Vavaka tsika. Andriamanitra ranay eo mbola misaotra anao hatrany izay mideranao manome voninahitra ny anaranao. Misaotra fa mbola nomenao fotoana izay androany ahafahanay miara-midera, miara-makalaza, miara-misaotra ilay anarana tsara indrindra. Misaotra anao zao tamin'ny fitantananao ny fiainanay tsirairay avy. Misaotra amin'ny famindraponao, misaotra amin'ny fahasoavanao afaka miray fo miray saina ny malagasy rehetra hidera sy hankalaza ny anaranao ary ankohaka manoloana ny fahalebiazanao. Dia amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia miandrandra ny fanatrehanao izay any amin'ny toerana tsirairay avy, any amin'ny tokantrano tsirairay avy. Ianao no anjaka ny fanahy masonao, ianao no tonga any amin'ny tokantrano tsirairay avy any anatrika feno tena hoe ho tafaray aminao ny tsirairay avy amin'ity takariva ity. Dia misaotra Jesosy dia raiso ny toeram-boninahitra ao, raiso ny fahefana rehetra Jesosy amin'ny ity fotoana ity. Dia misaotra anao izay ary manome voninahitra anao. Dia ho anao ny dera, ho anao ny ady, ho anao ny voninahitra mandrakizay. Misaotra Jesosy, amen. Amen. Misaotra ny tompontsika dia sokafantsika amin'ny anaran'i Jesosy indray ity fotoana androany ity iarahantsika midera, iarahantsika mankalaza, iarahantsika miankohaka n'Andriamanitra dia manasanao sokafo ny fonao hideran'ny tompo indray tsika androany. Dia misaotra ny tompontsika dia azadino fotoanantsika isaky ny asabotsy dia atao amin'ny daholo ny namana rehetra, ny fianakaviana rehetra ao an-tokantrano iaraka anao an'izany fotoana izany tsika amin'izao, hanomboka an'izany fotoana izany tsika amin'izao fotoana izao. Dia hanomboka amin'ny fotoantsika iarahantsika amin'ny rijarakoto anao ny fiankohofana rehetra sy ny fideranan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Misaotra tompoko. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray miona indray amin'izao fotoana izao dia misaotra ny tompony amin'ny fahasoavana dia manona ny fiadanan'i Kristy amintsika tsirairay avy n'aiza misy atsika dia indreto indray izay efatra amin'ny rahalahy hiary hidera amintsika dia amboary ny fotoananao amboary ny mety afaka mitsangana ianao, afaka mipetraka ianao, mety daholy dia ety am-panombohana dia misaotra ny tompo indrindra ny amin'ny fahasoavany dia androany za te hizara kely hoe ataontsika anatitra fanatim-piderana ho an'ny tompo. Inona moa ny atao hoe fanatim-piderana? Ny fanatim-piderana dia hitantsika eo amin'ny zavatra mitranga zao eto ambonin'ny tany misy ilay hoe aretina. Io tsy maherin'o Jesosy fa ilay izy moa zany lasa malaza be dia vao mihetsika dia corona nefa zavatra efa vitan'i Jesosy ny fandresena. Dia za mahita hoe satria nazary tena hiaran'izany ny amin'ny asa koa dia mihena daholo ny zavatra rehetrarehetra dia indraindray amin'ny saina maha-olombelona, indraindray ilay saina tena mieritreritra hoe dia ahoana ary ny planin'Andriamanitra. Dia ilay fanatim-piderana hitantsika eo amin'ilay fotoana mihitsy dia tsika tsy te hideran'Andriamanitra io mihitsy, eo mihitsika no mila mideran'Andriamanitra. Dia tadio fa zanak'Israely zao rehefa hiady dia mipidera no alefany aloha. Inona ny dikan'izay? Rehefa mideran'Andriamanitra tsika dia Andriamanitra mihitsy no mandray an-tanana ny adintsika. Dia ilay fanatim-piderana zany ilay hoe hitaritanay efatra amin'ny rahalahintsika androany dia hoe mety eo amin'ny situation tena faran'izay tsy vitantsika mihitsy tsika amin'izao fotoana izao. Tsy manina mety hoe marary ianao, mety hoe manana olana be ianao dia andao tena hoe akintsika amin'Andriamanitra zany dia eo amin'ilay teboka iny mihitsy tsika hanandratra fiderana ao an'Andriamanitra. Baiboly dia miteny hoe misaora amin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia nitenenina na amin'ny zavatra na tsara na amin'ny zavatra ratsy dia mila misaotra foantsika izany. Dia andao ary andoritra fanatim-piderana ho an'ilay raintsika. Dia raha ianao ilay hira dia aza mijery anay fotsiny fa manasanao mandraisa anjara
satria ho an'andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Zay rehetra nataonao tsy ho voatanisako fa maro tonga aho hisaotranao. Ataontsika ilazy tompo misaotranao. Tompo misaotranao ny fahasoavanao, ny fahasoavanao, nindra fonao vaovao sanandro, tsara amky anao. Izay rehetra nataonao tsy voatanisako fa maro tonga aho hisaotranao. tsika ilaza misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotra anao aho, misaotra Jesosy, no zay rehetra nataonao misaotra anao. Ataontsika ary ilazy tompo misaotranao. Tompo misaotranao aho, ny fahasoavanao, nindra fonao vaovao sanandro, tsara amky anao. Zay rehetra nataonao, zay rehetra nataonao tsy voatanisako fa maro tonga aho hisaotranao. Misaotra Jesosy, misaotra anao aho, misaotra Jesosy, no zay rehetra nataonao misaotranao. Misaotra Jesosy, misaotra anao aho, misaotra Jesosy, no zay rehetra nataonao misaotra. Ataontsika samy misaotra ny tompo. Misaotra Jesosy, masandraty mafy ny feo ianao. Misaotra anao aho, misaotra Jesosy, no zay rehetra nataonao, zay rehetra nataonao, sy zay mbola ho ataonao misaotra anao,
no zay rehetra nataonao zay rehetra nataonao sy zay mbola ho ataonao misaotra anao no zay rehetra nataonao no zay rehetra nataonao sy zay mbola ho ataonao misaotra anao tsika hisaotra ny tompofary zany mihitsy tompony hirairanay androany ary izany nivavaka ay misaotra anao ny amin'izay rehetra nataonao ianao dia tsara foana taminay ary misaotra sady koa ny amin'izay rehetra mbola ho ataonao satria izay mino fampilaninao anay dia tsara teninao dia milaza fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soanay ka androany tompo dia miompo zay miompanahy zay mankasitraka ny amin'izay efa nataonao rehetrarehetra misaotra na fintantananao misaotra na fitsimbinanao satria tsy mbola nanary anay mihitsy ianao na dia ndray mipimaso azy misaotra Jesosy misaotra aminao misaotra Jesosy no zay rehetra nataonao misaotra anao raha sitakao dia mbola meriny antsika misaotra anao misaotra Jesosy misaotra aminao misaotra Jesosy no zay rehetra nataonao sy zay mbola ho ataonao sy zay mbola ho ataonao misaotra anao raha mety ianao dia sady tsikitsiky ny ilaza no zay rehetra nataonao sy zay mbola ho ataonao misaotra anao ataovy amin'ny mpifaliana mihitsy zany no zay rehetra nataonao no zay rehetra nataonao sy zay mbola ho ataonao misaotra anao misaotra tompo misaotra tompo zay rehefa vasaona totsika teo dia tsy maninona napetraka ianao na mitsangana mety daholo fa mifonao fotsiny nanao masaratra ho atao federasika androany mino fa ianao tiety hoe rehefa misaina fitoavan'i Jesosy dia hira alleluia famindram-pontsy social sy zay rehetra nataony tamiko tiantso mafia hoe alleluia isaorako azy famindram-pony rehefa misaina famindram-pontsy social sy zay rehetra nataony tamiko tiantso mafia hoe alleluia isaorako azy famindram-pony rehefa misaina fitiavan'i social sy zay rehetra nataony tamiko tiantso mafia hoe alleluia isaorako azy fitiavany rehefa misaina fitiavany Jesosy sy zay rehetra nataony tamiko ka te antso mafia hoe
fitiavany rehefa misaina vitaiany Jesosy aho sy zay rehetra nataony tamiko ka ty antso mafia hoe halleluia isaorako azy vitaiany rehefa misaina vitaiany Jesosy aho sy zay rehetra nataony tamiko antso mafia hoe halleluia isaorako azy vitaiany Soran-janaharina nome aina vao nameko famindrapo ndraiky fahitiavany nameko vitainy ndraiky fahasoavany direko izy tompo direko izy zao tsy tana zao alahoala zao tsy tana zao alahoala halleluia 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 rehefa misaina fiarovany Jesosy aho sy zay rehetra nataony tamiko ty antso mafia hoe halleluia isaorako azy fiarovany rehefa misaina fiarovany Jesosy aho sy zay rehetra nataony tamiko ka ty antso mafia hoe halleluia isaorako azy fiarovany ka ty antso mafia hoe saorantsika mifamindram-pony isaorako azy famindrampony ka ty antso mafia hoe saorantsika mifitiavany isaorako azy fitiavany ka ty antso mafia hoe saorantsika ro fitahiny isaorako azy fitahiny ka ty antso mafia hoe halleluia isaorako azy fiarovany fiarovany voalohantsika izy izy ny teo any an-danitra tenenkeny akaikanao ianao koa hoe mateo any an-danitra hoe za aloha teo any aona tsika hoany mora kely le hira zao fotsiny izy hoe sika hoany an-danitra sika hoany an-danitra sika hoany an-danitra sika hoany an-danitra sady jereo akaikanao aoe sika hoany an-danitra sika hoany an-danitra sika hoany an-danitra sika hoany an-danitra mihomana tsika jiaby fefahoavy Jesosy sika hoany an-danitra mihomana tsika jiaby fefahoavy Jesosy sika hoany an-danitra mivonony sao dia izao dia mbola tsy tariky anao e sika hoany an-danitra mivonony sao dia izao dia mbola tsy tariky antsika sika hoany an-danitra tsika hoany an-danitra sika hoany an-danitra tsika hoany an-danitra sika hoany an-danitra tsika hoany an-danitra sika hoany an-danitra tsy misy renta veleto sika hoany an-danitra
kami farany no ovontsena wawe Sikiawana danite zay maharitra mi farany no ovontsena wawo Sikiawana danite kami faliteny izao raha voasoratra ny anaranawe Sikiawana danite mi faliteny izao voasoratra ny anarantsika Sikiawana danite Sikiawana andanite Sikiawana danite Sikiawana andanite Sikiawana danite tsy misy retavely to Sikiawana danite Sikiawana Sikiawana danite This is the one and dance. Satsirudi che non dire nei due. Tenuti one and dance beh. Teneli sia sa melam di social. Zati alam ti sose. Satsi alam te sose 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 Tikat melam ti sose. Tikat 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 alam te sose Sati sikiawana ndani te. Sandwich sikiawana ndani te. Sikiawana ndani te. Sikiawana ndani te. Sikiawana ndani te. Sikiawana danite Sikiawana ndani te. Sikiawana danite Tsy misy retavely to. Sikiawana danite Sikiawana Sikiawana danite Sikiawana ndani te. 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 Sikiawana danite Magaga Andriamanitra saty zany. Zay mino hoe magaga Andriamanitra teka ho an'ilay Andriamanitra magaga. Andriamanitra manja katrany an-danitra maly risy marina magaga Andriamanitra magaga Andriamanitra manja katrany an-danitra maly risy marina magaga Andriamanitra. Ni tan Magaga Andriamanitra na ni pipi sini yaleng avona sinira Magaga Andriamanitra biabakabaka ang kita na maswalto sinivulana Magaga Andriamanitra itini izy hoe misy tenisany rehetra izany Magaga Andriamanitra magaga Andriamanitra manja katrany an-danitra mahe risy marina magaga Andriamanitra magaga Andriamanitra manja katrany an-danitra mahe risy marina magaga Andriamanitra.
Makakandemanicha Ni marary antaona maro lasa sitrana Makakandemanicha Ni maleps na vitanande lasa mitsambikmikna Makakandemanicha Ni maantra taona maro lasa panambeha Makakandemanicha Makakandemanicha Manja katrany an-danitra mahe Misy marina Makakandemanicha Makakandemanicha manja katrany an-danitra mahe Misy marina makakandemanicha Zao manambary fa tsara izy Makakandemanicha Diloalika rehetrrehetra kaminy Makakandemanicha Tsisy azo arina amilay ray ambony Makakandemanicha Ka ho azy voninahitra malany mandraksa Makakandemanicha Makakandemanicha manja katrany an-danitra mahe Misy marina makakandemanicha Makakandemanicha manja katrany an-danitra mahe Misy marina makakandemanicha teka hoe Makakandemanicha manja katrany an-danitra mahe Misy marina makakandemanicha Makakandemanicha manja katrany an-danitra mahe Ao atsika rehetrarehetra Makakandemanicha Makakandemanicha manja katrany an-danitra mahe Misy marina makakandemanicha Makakandemanicha manja katrany an-danitra mahe Misy marina makakandemanicha 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 Rehefa avy nideran-tombotsika teo dia rehefa avy lasitsika fa izy le mahagaga tsy misy tiana atao dia mino fa hagaga amin'ny fiainantsika tsirairay avy izy manomboka amin'izao fotoana izao dia akaro amin'ny finoanao fataka le tononkira teo dia hoe ny mahantra taona maro izy lasa mpanambe tsy mendrika deraina ave le Andriamanitra mahagaga ataontsika androany amin'izao fotoana izao iombona fanafa izy rery mendrika hoderaina ataontsika naiky fa izy le avo indrindra ny fiderana dia ho azy rery any izay fa hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay avy manaiky toko izay fa tompony hery rehetry anao tsy misy mihitsy ny toanao tsy tratry ny saina ny herinao ny fiderana zay tina rai sure ni aja tulu trana eti rai su hiza avy manaiky avy manaiky toko iza fa tompony hery rehetry anao tsy misy mihitsy ny toanao tsy tratry ny saina ny herinao
ny fiderana zay tina raisure raisure ny hatatoro jana oety raisoiza ny fiderana zay tina raisure raisure ny hatatoro jana oety raisuiza ny fiderana zay tina raisure raisure ny hatatoro jana oety raisuiza 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 raiso ny toeranao misandraty indray tompo nao lay mpanjaka ny mpanjaka aoreny fiandriananao tongany ny fanjakanao ataoany ny sitraponao voninahitra dia hoan'Andriamanitra irery ihany dia fifaliana anay miarabantsika tsiraray avy isa tokantrano miarabany malagasy rehetra na eto Madagasikara na any ivelany ary manona fedanany tompo sy ny fahasoavany ho aminao sy ny ankohonanao manontolo faly be zahay hiaraka hideran'ny tompo sy hitsaoka an'ilay tompontsoa hiaraka aminareo androany fahasoavana sy tombo lehibe ho antsika ny afahantsika manao an'izany amin'izao vanim-potoana ianantsika izao izay tena afatra amin'izay ny ianantsika hatramin'izay tokoa dia tena Andriamanitra miantso ny olon-drehetra ary indrindra ny zanany mba tena hitady azy amin'ny fo marina ary tena hitodika amin'ny fotoana izao ankanesantsika eo anatrehan'Andriamanitra ny fontsika rehetra ary indrindra fotoana ivavahantsika ho an'ny malagasy rehetra ho an'ny firenena manontolo ho an'ny mpitondra antsika indrindra satria Andriamanitra tena mandidy izany
mila tsika izy hivavaka ho azy ireo, hivavaka ho an'ny tanitsika. Hitantsika izany ao amin'ny Ezekiela, vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Ezekiela toko faharoa amby roapolo andiny fahatelopolo manao hoe ary nitady olona teo aminy aho anao manda sy hijanona eo am-banga eo anatrehako hifona ho an'ny tany mba tsy handravako azy kanjo tsy nahita. Nefa mino fa isika dia hitan'Andriamanitra tokoa hoe isika dia hifona hijoro eo am-banga ary Andriamanitra miteny hoe nikasa andringana azy izy. Hitantsika eo amin'ny Salamy 4:7 raha tsy Mosesy voafidy no nandroso hijoro tamin'ny banga teo anatrehany hampiala ny fahatezerany mba tsy handringanany azy. Andriamanitra koa dia efa nampanantena nefa hoe ao amin'ny Genesis 20:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary hoy Jehova raha mahita 10 marina ao an-tanàna Sodoma aho dia hamindrako fony tanàna rehetra noho ireny. Mihoatra noho izany 10 izany isika, mihoatra ary hitan'ny tompo izany, hitan'ny tompo ny fonao mivavaka isan'andro ho an'izao tanitsika izao, mifonao sy mivavaka ho andreo marary sy ho an'ny mpitondra antsika. Andriamanitra ange dia nampananteny izao ny valiteniny hoe ao amin'ny tantara faharoa toko 7:4 izay efa fantatsika tsara androany mbola hovakintsika aro avezintsika izany hoe raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako ho avy anetry tena hivavaka sy hitady ny tavako ny tompo ary hiala amin'ny raha tsy fanaony dia hiainao ny an-danitra aho ka amelany elony ary ahasitrana ny taniny. Izany ny tenin'ny tompo amintsika dia isika hiara hivavaka, ataontsika hivavaka izao hira izao mino fa efa hainao ary alefanay radio ny tongiry dia isika hivavaka ao an'izao tanitsika izao. Betsaka ireo olona mila ny vavaka ataontsika. Ny taninay ry tompo. Taninay ry tompo bavonjeu ny nosindrazanay Jesosy ombazereu ny firenenay ry tompo amindra fo ny malagasy vonjeu favery tokoa. Kamba mangataka aminao riray bahary bavonjeonao ny fanainay fazavelanao hijaly mandrakizay ny taninay ry tompo Razanay Jesosy ombazereu ny firenenay ry tompo amindra fo ny malagasy vonjeu favery tokoa. Enganye ka ho tonga ny fanjakanao ny fifoazam-panahy midiny anao fanahy masino apebebaka ity nosinay ny taninay ry tompo ombavonjeu ty nosindrazanay Jesosy ombazereu ny firenenay ry tompo amindra fo ny malagasy vonjeu
tokoa ifonako aminao ireo malagasy ifonako aminao je manam-pahefana mifona aminao tsy mendriky izahay o mamintrafo vonjeo ny taninay ry tompo ombavonjeo tiano sindrazanay jesosy ombajereo ny firenenay ry tompo mintrafo ny malagasy vonjeo favery tokoa ny fovatonay ry tompo omba avanzy ny toetra ratsy jesosy ombadiovy baovao zay o tonga zanakao ny fatoranay ry tompo ombavao ny taninay ry tompo ombavonjeo tiano sindrazanay jesosy ombajereo ny firenenay ry tompo mintrafo ny malagasy vonjeo favery tokoa ny taninay ry tompo ombavonjeo tiano sindrazanay jesosy ombajereo ny firenenay ry tompo mintrafo ny malagasy vonjeo favery tokoa vonjeo zay tompo ifonaninao zay mantrafo tompo am'izao tanina izao eny tompo ndreto izahay mijoro eo anatrianao tompo mijoro eo ambangy izahay hitanao ny zavatra misy eto amin'ny taninay ankehitriny tompo fantatrao loatra izany eny tompo firenena izay nitahinao zahay eny ny angaranao mihitsy aza tompo satria raha mijery any amin'ny toeran-kafa any amin'ny firenena hafa izay dia tena maro dia maro ireo olona maty tompo amin'izao valana retina izao tompo eny tompo na dia misy azy zany eto aminay kosa nefa tompo dia tsy tahaka ny any ivelany kanefa mbola mitaraina eo anatrianao zahay tompo mbola mangataka aminao zahay aza velanao tsony tompo amono ny malagasy izao aretina izao eny tsy ho aretiny io ihany tompo fa ireo aretina izay namono ny malagasy avanay rehetra tamin'izao fotoana izao tompo tatoato dia ianao kosa Andriamanitra anasitrana ny taninay anasitrana izay marary eto amin'ny firenenay tompo eny tompo ianao ilay Andriamanitra izay mpanao lalana ianao ilay Andriamanitra izay efa nampanantenanay tompo hoe ianao dia atsiaro anay ary ijery ny fiainany tsirairay avy tokoa tompo hoy ny tenao amin'ny Isaia 7:7-8 hoe aza mahatsiaro ny lasa na misaina ny taloha indro izao efa anao zava-baovao ny teninao eny tompo efa nilaza ianao hoe ankehitriny dia efa miposaka izany ho ianao any anefitra nanaovanao lalana ary any amin'ny tanilao no asianao ony ho ny tenao tompo ho an'izay malagasy mandalo ady sarotra tompo mety tsy hitantsony izay lalako ombana ao anatin'izao zavatra mahazo ny firenenay mahazo azy zao Jesosy io satria miantraika eo amin'ny fiainany malagasy tsy vaky volo ny zavatra mitranga ankehitriny ianao kosa nefa tonga dia mampahiranay amin'ny alalan'ny teninao fa ianao dia anao lalana tompo any amin'ny tany ahy tompo anao lalana ianao Jesosy any amin'izay everinay fa tsisy lalana hanokatra
lalana sy faravarana ho anay izay tsy hisy aharindrina izany ianao tompo. Matoky ianao izay tompo. Misy lalana zay no maniny oay nasarotra ny zava-misy anao lalano aizy izy no mitao tanany fiainako ka isanandro faliao fizyano Zava-misy anao lalana aizy izy no mitao tanany fiainako ka isanandro faliao fizanomana lalana Pinunau, fizinu manabara, tanau lalam daruba, misi lalana, zanu manini uai, masarucha, misavamis, anu lalana waifi. Sinumita tanani fiainaku ka isanandro faliao fizianumana nanana uai ka isanandro faliao fizianumana matoky izany zay tompo, matoky ny teninao zay tompo. Eny tompo satria efa niteny ianao ary ianao matanteraka izany. Okenao anokatra lalana eo fiainany tsirairay avy tompo, ka izay efa rava, izay efa azo lazaina tompo hoe tsisy fanantenana aza tompo. Ianao no mahay mamelona izany indray, ianao mahay tompo manangana indray, ianao mahay tompo mampiroborobo Jesosy eo ny zavatra izay efa azo lazaina hoe maty teo amin'ny fiainan'ny zanakao rehetra amin'izao fotoana izao tompo. Mangataka izany zay iray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tanterao eo amin'ny fiainanay izany tompo. O Jesosy eo, matoky ianao zay, ianao efa nampanantenanay tompo, fa ianao dia hiaraka aminay tompo. Raha mamaky ny afo izay, raha mihita ny ony izay, satria ianao ilay mpanasitrana anay tompo, ianao ilay mpanasitrana anay. Halleluja. Raha marary ianao dia minyofa ianao manta dia fa manasitrana anao ary mikasika anao fa ho inteniny ao amin'ny Isaia toko fa 3:15 hoe ny fils de voalefina
no ny fahadisoantsika sy notozotoroana no ny elontsika ny famijaliana nazahoantsika fihavanana no namelezana azy ary nidiakapoka taminy no nahasitranana antsika ary niteniko izy ao misy ahatoko fahatelo amby efapolo andiny faharoa hoe raha mitany rano ianao dia ombanao ao zany rano zany mety aretina zany mety olana saobarany zany mety fagiviny zany kanefa andriamanitra mampanantena anao raha mitany ny ony ianao dia tsy hanafitra anao izy raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay hoy ny teny tompo ary tsy rehetra aminao n'ilay lafo tena maheza ny tena andriamanitra izany raiso anao zany ankehitriny satria teny fampanantenana azy teny izay andriamanitra milaza izany ho antsika halleluja Bana
rehefa ianao dia manasitrana ny taninay ary manasitrana ny aretinay tompo. Mino izay amin'izao fotoana izao tompo, satria lehibe izany anaranao dia Jesosy Kristy izany, ary tonononay fa lehibe sy avo sy manerinerina ary mahery indrindra ny anaranao Jesosy. Ka raha misy Jesosy io zavatra tononay amin'ny anaranao izao fotoana izao isa-tokantrano any, raha misy aretina didiny amin'ny anaranao Jesosy io dia ho sitrana izany, satria ianao ilay Jehova raha-fampanasitrana anay, ary ianao koa nanome anay ilay anaranao, ilay anarana ambony ny anarana rehetra, ilay anarana andohalian'ny lohalika rehetra, ka tsy misy izay tsy andohalika eo anatrehan'izany anaranao izany tompo. Te hitsaoka izany anaranao izany zay, te hidera izany anaranao izany zay Jesosy amin'ity androany ity. Eny tompo, lehibe ny fitiavanao anay tompo, ianao ilay teny tany am-piandohana tompo, ary tonga nofo nonona teto aminay ny ran'Andriamanitra ray, ary satria tena tianao izahay tompo dia notiavinao izahay ka nanaiky nidina ianao mankasitraka izahay. Ankehitriny izay novonjainao, ankehitriny izay nodiovinao tompo, ka izany indrindra mahatonga anay tompo, mahatonga anay mitsaoka anao, tianao Jesosy ary ndreto izahay iray feo iray fo Jesosy io ihira hoe zany anarana tsara indrindra, zany anarana kanto indrindra, zany anarana mahery indrindra, dia ny anaran'i Jesosy Kristy mpanjaka. Ianao ilay tany am-piandohana, ilay teny tao amin'Andriamanitra indrindra, niafina ny voninay trao, ankehitriny naseo izany Kristy io, zany anarana tsara indrindra, zany anarana tsara indrindra, ny anaran'i Jesosy Kristy mpanjaka, zany anarana tsara indrindra, tsy mba manam-paharoa, zany anarana tsara indrindra, dia ny an'i Jesosy. Tsy tianao ny rery tany an-danitra, ka nentinao ny dinany lanitra, notiavinao ao na dia mpanota azy, ankehitriny tsisy asaraka antsika, zany anarana kanto indrindra, zany anarana kanto indrindra, ny anaran'i Jesosy Kristy mpanjaka, zany anarana kanto indrindra, tsy mba manam-paharoa, zany anarana kanto indrindra, dia ny an'i Jesosy, zany anarana kanto indrindra, dia ny an'i Jesosy. Kanto indrindra ny anaranao, mitsaoka anao izahay, tsy nahatananao ny fahafatesana, ny efitralava no triarinao, nampangirinao ny ota, nitorin'ny voninay trao, ny lanitra fa nitsara
indrindra ny anaran' Jesosy Kristy mpanjaka zany anarana mahery indrindra tsy misy matotra zany anarana mahery indrindra dia ny Jesosy tsy misy nitoanao tsy manantsahana anio sy mandraky izay anjakanao anao ny fanjakana sy voninahitra ambony ny anarana rehetranao zany anarana mahery indrindra zany anarana mahery indrindra ny anaran' Jesosy Kristy mpanjaka zany anarana mahery indrindra tsy misy matotra zany anarana mahery indrindra dia ny an'i Jesosy zany anarana mahery indrindra dia ny an'i Jesosy zany anarana mahery indrindra dia ny an'i Jesosy. Anarana mahery indrindra madoalikeo aminao zay tompo kanto indrindra anao amianso ny anaranao zay tompo dia afaka mitahotra rehetra afaka amin'izay mampahorana rehetra satria lehibe tsy manam-paharozana anaranao izany Jesosy te hitsaokanao zay te hanandratra ao izany anaranao zany mandrakariva izay eny isanandro tompo isanandro tompo te hitsaoka ary hanandratra ankalaza ny voninahitra izany anarana ambony anarana rehetra izany zay ao fiainanay tompo amin'ny ataona rehetra tompo amin'izay rehetra Jesosy ampanaovinao anay halleluja betsika zany halleluja tsy misy nitoanao tsy manantsahana ianao tompo ambony anarana rehetra ny anaranao tsy misy nitoanao tsy manantsahana any sy mandraky izay anjakanao any ny fanjakana sy ny voninahitra ambony ny anarana rehetranao zany anarana mahery indrindra zany anarana mahery indrindra ny anaran' Jesosy Kristy mpanjaka zany anarana mahery indrindra tsy misy matotra zany anarana mahery indrindra dia ny Jesosy zany anarana mahery indrindra dia ny Jesosy zany anarana mahery indrindra dia ny Jesosy. Se tu Rais tompo ny fitsafanay hoantragasitrana eo ambavoronao tompo dia fitsafana sy fiderana avy amin'ny fo feny fitiavana anao tompo
araka ny teninao tompo hoe mitady olona ianao ary fotoana tonga izao ny fotoana ho ianao raha ny olonao izay mitsaoka anao dia hivavaka aminao amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana tompo amin'ny fody tsisy fitaka tompo eo ambany herin'ny fanahinao masina fanahy masina dia isika hiara-tsaoka an'i Jesosy Kristy dia isika nome voninahitra an'i Jesosy ilay zanak'Andrian'Andriamanitra tiako ianao tompo ilay mpamonjeko tiako ianao mpamonjeko fa ai tontolo ariako niditrako etiako ianao Jesosy ianao mpanavotray pamindra fo tokoa ianao ry mpamonjeko no manifoko mitiai taluyanao namela eluka misachuti lunetinao etiakuyanao Jesosy ianao mpanavotray pamindra fo tokoa ianao ry mpamonjeko no manifoko
manjakizay etiako ianao Jesu ianao panavotray pamindra fo tokoa ianao ry mpamonjiko no mamily foko ianao tompo omeko anao isaiko tinitenaku atulucu wanau manutulu rizesosi baveluna ananiasanau tinitenaku
raiso manotolo anao tompo, ny foko, ny fiainako, ny momba tompo rehetra ho anao mandrakizay. Raisoko anjakao Jesosy io, afoiko anao avokoa tompo, ny momba rehetra anao zahay Jesosy io, anao zahay tompo. Halleluja, amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, miaraba ny isam-batan'olona, miaraba ny isam-pianakaviana. Araka ny fantatsika dia isan'andro isika manomboka amin'ny 8 mahery kely eo dia miombom-bavaka hitondra mambavaka any Madagasikara, hivavaka ho an'ny Malagasy. Misy ten'Andriamanitra izay fantatsika loatra, miverina matetika tamintsika tao ao dia ny hoe ao amin'ny tantara faharoa toko fahafito ka 470 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Raha ny olona izay nantsona amin'ny anarako no avy anetri-tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary ala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka mila ny elony ary ahasitrana ny taniny. Mahatoky isika fa manatrika antsika eto Andriamanitra, miaino antsika izy, koa dia hiaraka iray fo, iray saina, hivavaka isika tompoko. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masinao, dia mbola misaotra anao indrindra izahay, afaka mifanaiky indray amin'izao takariva izao, miaraka mivavaka eto anatrianao, mivavaka ho an'ny Madagasikara, mivavaka ho an'ny Malagasy. Andriamanitra, mahatoky izahay fa manatrika anay eto ianao, araka ny teny fampanantenanao, fa na aiza na aiza no haingona ny rona telo mianarako dia eo voavoany aho. Misaotra anao izay Andriamanitra, mideranao izahay, mankalaza anao izahay, noho ny fitiavanao, noho ny famindramponao. Andriamanitra, ankehitriny izay dia mifanaiky, hiaraka hivavaka ho an'ny Madagasikara, mivavaka izahay tompoko ho an'ny mpitondra, ho an'ny filoha rajoelina, ho an'ny filohan'ny antenimieram-pirenena, ho an'ny filohan'ny antenimieran-doholona, ho an'ny filohan'ny androm-panjakana isan-karazany, ho an'ny praiminisitra sy ny gouvernemanta. Andriamanitra, mangataka aminao izahay, omeo fahendrena, omeo fatahorana anao izy ireo, mba hitondra ny firenena amin'ny fatahorana anao, amin'ny fahatokiana anao tompo, ary ao anatin'ny fifankatiavana. Mivavaka koa izahay ho an'ny mpitondra fivavahana rehetra, mba ianao koa tompo hiasa ao am-pony tsirairay, mba hanao zava-dehibe ny fifikirana aminao, ny fifikirana amin'ny teny fahamarinanao, tsy hitondra ny anaram-piangonana fa kosa hitondra ny anaranao Andriamanitra. Dia misaotra anao izahay satria mahatoky izahay tompo fa miasa ianao, miasa amin'ity firenena ity ianao, miasa am-pony Malagasy tsirairay avy ianao, mba tena hivavaka aminao marina tokoa. Niveriberina taminay tompo tamin'ity andro anio ity fa tsy afaka miaraka ny vavaka sy ny fifikirana amin'ny ratsy, tsy afaka miaraka izany. Koa dia mangataka aminao izay fanahy masina, hiasa am-ponay tsirairay avy, mba hahatonga anay atsiaro tena tokoa, hiala amin'ny ratsy rehetra izay tsy fanaraka amin'ny sitraponao. Tompo, afao ny Malagasy, hiala amin'ny fombafomba, hiala amin'ny famadiana, hiala amin'ny fanandrona izay tsy araka ny sitraponao. Faoka Andriamanitra, mba tena hivavaka amin'ny famarinana tokoa izahay, mba tena hifikitra aminao
hifikitra amin'ny teny fahamarinanao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy, Tompo sy mpamonjy anay, no angatanay sy ametrahanay izany vavaka izany. Misaotra indrindra Andriamanitro. Amen. Dia mbola manohy ny vavaka isika. Dia raha antsika mahafantatra ny zavatra mitranga amin'ny firenena amin'izao fotoana izao manoloana ny valanaretina, dia ny vavaka aza mitsahatra moa izy ny tenin'Andriamanitra ary miaraka miasa asoa izany. Mety eo ny samanana ndraiky ny tsirairay avy fa maha-kristiana antsika dia miorina amin'ny tenin'Andriamanitra foana isika. Dia andeha isika mbola hanohy tondram-bavaka manoloana an'izany valanaretina manjo amin'ny firenena sy manerana an'izao tontolo izao izany. Vavaka isika. Andriamanitro rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Na inona aloha dia matoa mitranga ny valanaretina dia eo ny alalana izay nomenao mba ho tanteraka izany. Dia eo anatrehan'izay dia matoa izany tanteraka dia tena hoe mila mifona eo anatrehanao izany. Mifona amin'ny zavatra rehetra mitranga eto amin'ity tany fandalovana ity. Tsy afa-tokoa fa tena hoe mielavo izay, manalavitra anao izany. Isaoranay manokana namelanao koa anefa sehatra toy izao. Ahafahanay miantoraka aminao Andriamanitra. Izay dia tena hoe mandray ny teninao hoe ny sofinao tsy lalidalomana fa mare. Antsoy aho dia ho vavikina. Dia izany no ahatonga anay tsy misalasala. Mialohan'izany nefa Andriamanitra dia mametraka ny toeranao mihitsy izay eo aminay tsirairay avy. Eo ny fahadiova-po, eo ny fiainam-pahamasinana noho ny fisianao Jesosy Kristy, fa tsy hoe izay akory no sanatria ireharefa hoe masina. Fa ianao izay mitoetra aty anatinay no manana izany fahamasinana izany. Ianao dia mpamela heloka, ianao araisinay mihitsy izany, satria raha tsy mandray famela-keloka izahay dia tena tsy tanolonaka akory eo anatrehanao ka tsy afaka nivavaka akory izahay satria mbola tsy voavena. Afantatray fa efa noentinao teo amin'ny azo fijaliana ny mpalemenay rehetra, efa nandresy ny fahafatesana ianao, dia efa mino izahay fa efa madio eo anatrehanao ary izay toe-po toe-tsaina izay no entinay manandrana vavaka. Misaotra Tompo, manjaka Jesosy, satria ny teninao sy miaraka aminao ihany no fiarovana. Fitaovana daholo ny ataon'ny dokotera sy ny zavatra rehetra mitranga, fa ny teninao no tena fiarovana. Araka ny teny voasoratra hoe eto amin'izao tontolo izao mety ahitanareo fahoriana fa matokio izahay fa naharesy an'izao tontolo izao. Ianao le naharesy an'izao tontolo izao Andriamanitra no tiana hiantsapazana amin'izao fotoana izao. Ianao no milaza fa hoe mahery izay ao anatinareo no ny amin'izao tontolo izao. Dia ianao izay mahery aty anatinay, lehibe izay aty anatinay no tena antsoinay amin'izao fotoana izao Andriamanitra. Ny finoanay fa ianao mahazanak'Andriamanitra dia maharesy an'izao tontolo izao, dia izay toe-tsaina, toe-po toe-tsaina izay no hoentinay niatrika an'izao valanaretina izao. Dia eo anatrehan'ireo kristiana maro izay miaina amin'izao fotoana izao, mamerina, mametraka ny toeranao aty anatinay aloha izay Andriamanitra. Ianao dia mpanjaka, manjaka aty anatinay. Fezinay izay planina hafa rehetra, satria ianao noteny inona fezinareo ty atany dia fezina any an-danitra, dia fezinay aloha ny planina maizina rehetrarehetra, ny fahakiviana rehetrarehetra. Hoy ianao hoe zahako dia hanome fiainana be dia be, dia izay fiainana izay no hidiranay aloha. Satria miaraka aminao izay no manana fiainana, fa raha vao ivelan'izany dia tsisy fiainana izay. Avahanay izany fiainana izany, avahanay izany fiainana. Ko amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, Zanak'Andriamanitra ve lavany Nazareta, dia tena hoe tononinay fa marina, satria no hamarinanao izahay, no hamarinanao izahay, dia ho hamarinanao ny voasoratra ao amin'ny Salamo paraky amin'ny 7. Lasa ataonay vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fatokiana ny olo-marina an'Andriamanitra na dia manakaiky azy aza ny manjono sasany. Ny mitoetra ao amin'ny fiherena izay amin'ny avy indrindra dia monina eo ambanin'ny alok'Kristo.
izao ilaza amin'ny Jehovah hoe fialovako batery fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitro izay itokiko fa izy no anapaka amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny arety mandrozy ny volonelany no anaronany ahy ary ao ambany elany no ialovako oampinga kely sy oampinga lehibe ny fahamarinany tsy atahotra ny ororo noho ny alina aho na zanatopika manidina noho ny andro na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina na ny fandrikanana mandribaka amin'ny tataovolana fa na isy arivo aza lavo eo anilako na ray alina aza eo akavanako dia tsy hiatramiko izany hijery maso fotsiny aho ka ho hitako ny hamalina ratsy fanahy satria hoy aho Jesosy ianao no ariko sady nataonao ho fonenanao ny avo indrindra dia tsisy loza andro ahy na aretina anakaiky ny laiko fa izy andidiny anjeliny ny amiko mba hiaro ahy eny amin'izay rehetra aleako eny an-tanany no hitondran'ireo ahy fandrao ho tafitohana amin'ny vato ny toko ny liona masika sy ny vipera ho diaviko ny liona tanora sy ny menarana no ho hitsahiko satria ianao tompo ianao Jesosy ny raketan'ny fitiavako dia amonjy ahy ianao anandratray ho any amin'ny avo ianao satria malala ny anarako ny anala ny anaranao aho iantso anao aho tompo dia maly ahy ianao ho amiko ianao raha ory aho amonjy sy amin'ny voninahitra ahy ianao hofikisanao faela velona aho ary asehonao ny famonjenahy zany tompo ny vavaka sandatra mino zahay fa tsy za ihany fa zay mihaino rehetra ihany koa dia nandray ka tena mahatsiaro fa feno fiarovana sy fialofana araka ny toky dia omenao amin'izany salamy raiky amin'ny sivifolo zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zanak'Andriamanitra vela avy Nazareta amen 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 misaotra ny tompontsika afaka mivavaka amin'izao fotoana izao mbola mitoy mivavaka tsika mamarana azy tsika ankehitriny a misaotra ny tompo tamin'izay vavaka rehetra efa voasandatra tsika tsy hoe efa betsaka izay ka efa tsy tokony intsony fa mandra-piaviny io Jesosy io dia izay ilay teny nampatsahiviny Xavier tery am-piandohana ny vavaka ny hoe mila mivavaka mandrakarivotsika mila tsy reraka tsika na ohatra ny tahaka ny hoe mifanohatra amin'ny zavatra eritreretintsika ary ny zava-mitranga dia andao mbola hivavaka mihitsy ihany fa araka ny teny raisitsika tamin'ity androany ity dia samy andinika tsara foana isaky ny alohan'ny hivavaka dia za aloha mandinika hoe za ve efa niala tamin'ny ratsy fanaoko dia ianao koa mandinika dia andaontsika hivavaka zao amarana an'izany rehetrarehetra izany Andriamanitra rainay miara-misaotra anao ny anaran'i Jesosy zahay fa reny vavaka rehetra no tonononay olona samihafa be da be ny manatona anao tompo fa amin'ny ianao ilay mahandriamanitra anao enonao daholo variana mihitsy Andriamanitra hoe any andafy any amin'ny tsy fantatra ao zao misy miantso anao zao fa ianao maheno an'izany rehetra izany tsy hoe sahirana ianao dia tsy heninao fa heninao tsy vita ny heninao fotsiny fa important aminao tena zava-dehibe aminao ny vavaka ny tsirairay hatramin'ny majinika indrindra tsy misy hoe olona important kokoa na tahaka izany fa tianao daholo ny zanakao ary important aminao be ny vavaka asandratry ny mpanomponao misaotra sady Jesosy ny amin'ny valim-bavaka rehetra tompo makasitraka anao zay ny amin'ny asanao Jesosy eto am-pamaranana an'izao fiarahana mivavaka izao zay dia mbola te hametraka manokana ny ity tantarana valana retintsy Jesosy ny olona concerné rehetrarehetra amin'izao fotoana izao Jesosy mebetsaka ny marary ny coronavirus ny mifaritry ny tamatavy iny fandraisana eto aminao Jesosy hitanao tsara daholo hitanao ny tahotra sy ny orora ao anatin'ny vahoaka tompo hitanao ny tahotra tsy any tamatavy ihany aty Antananarivo any Fianaratsoa any amin'izay misy le valana aretina rehetra fa mety tsy ho aretiny io ihany Jesosy fa ny conséquence rehetrarehetra amin'ny fiainanay andavanandro any amin'ny fiainan'ny mpianatra any amin'ny fiainan'ny mpiasa tsirairay amin'ny resaka fivelomana amin'ny resaka fiainam-piangonana Jesosy tahaka ny hoe mandefa pression be ny fahavalo fa raisinay amin'ny anaranao ilay herinao avy any anatinay ihany ary tononiko amin'ny anaranao zao Jesosy tena ampaherezinao manokana ny mpanomponao ny
tokantrano tsirairay mivavaka aminao ampahirezy jesosy tsy ho feny coronavirus ny lohany a eritreritra an'izany foana dia iororo amin'izany fa tena hifaly ao aminao izy faraka ny salamo ny vakianay teo dia fantatray fa miaro anay ianao na mety tafiditra ao anatin'izany aza mety tafiditra ao anatina tokantrano miantso anao ankehitriny izany coronavirus izany dia tsy hahefa inonao tsy hanapotika jesosy fa tonononay mihitsy ny fanafahana jesosy a fantatray fa tsy mora mihitsy ny fanapa-kevitra raisy ny fitondram-panjakana hitendray ny mila mitafa amin'ny vahoaka indray ny filoham-pirenena rapitso a jesosy efa miasa sady ianao amin'ny fanapa-kevitra raisiny miasa ianao jesosy amin'ny tolotsaina omenao ny manodidina azy rehetra ihany koa jesosy fantatray fa raha vao tsy le hevitrao no miseho dia misy zavatra mamotika ao ambadika fa raha fa ny hevitrao no miseho jesosy dia tena mamelona izany jesosy ameo ny fanafataorana anao ary ny arahanay mangataka tompo a anniversaire an'ilay filoham-pirenena koa hoe androany Andriamanitra mivavaka ho azy manokana izay jesosy mivavaka izahay tena anana relation personnelle aminao izy jesosy tsy fantatro izay fifandraisany aminao izay tsy mivavaka jesosy hoe ho religieux izy tsy mivavaka izay jesosy hoe hiantso anao fotsiny izy fa izay mivavaka tena hafantatra anao jesosy Kristy amin'ny matompo sy mpanjaka tena anana relation personnelle aminao izy satria izany ihany ny fomba hanavotana n'ity firenena ity jesosy ireo mpitondra rehetra hoe fa nentina teo anatrehanao a dia miasa ianao misaotra tompo fa miasa ianao mankasitraka tamin'ny takariva Fiderana afaka ny ombonanay misaotra jesosy ny amin'ny rejarakotsy ny ekipany misaotra tamin'ny Véronay Evsance ny ekipany misaotra fa tena mitondra anay teo amin'ny fanatrehanao mihitsy izany ary tahirizo aty anatinay izay fanatrehanao izay tsy hoe rehefa misy hira tsara be tena mamelombelona be ny fanataka izany fotsiny fa amin'ny fotoana rehetra jesosy na mafy na mora mianjady aminay no meo amin'ny fiainanay eo a feno fankasitrahana anao ny fonay feno fisaorana anao ny fonay feno fiderana anao satria any aminao ny masonay izay tsy hijery ny zavatra ny tany fa tsy mahasoa anay izany matoky anao izay tompo a dia misaotra sahady ny amin'ny toy an'ity fandoaleanay miaraka isaky ny amin'ny valoalina ity misaotra tamin'ny global day vita soma tsara ny andro folo voalohany ny andro le andro ivo androany a dia izay jesosy tsy ho tapitra eo ilay vavaka fa hivavaka izay omeo ny rispony tsirairay avy meo ny fahalalahana ara-potoana meo tsy maintsy ianao ihany ny mamboly an'ilay fandriana ny anaty ihany vao mety dia misaotra tompo fa miasa ianao any dia hikasika fon'olona be da be koa ianao te hivavaka isaky ny amin'ny fotoana ohatr'izao afaka mindefa ny vavaka na audio na vidéo koa eto amin'ity Hiaka Mafy sy Fiderana ity a dia tsy misy hijerijery hoe iza hono mivavaka dia misy fa hijery anao jesosy tena hijery anao misaotra tompo fiotananao ny zavatra rehetra ary falery izay fa rehefa hiarinteny amen izay any amin'izay misy anay rehetrarehetra valim-bavaka ny raisinay tononay amin'ny anaran'i jesosy ny vavaka amen. Andriamanitry ny fahatsarana ihira ho anao aho feno anao mivavako mipololotra avy ao am-po ny anaranao no asan-dratro ihira aho miherinao nanositray hitory anao hitondra aho ny anaranao